Faly miarabantsika tsy ilay avindray tratra zao alahady fa voalohan'ny volana oktobra izao ary misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny teny amin'ity anio ity. Lohandirantsika mofinaina anio dia vavaka isika. Rainay malala tsara indrindra misaotra anao izay fa mbola nomenao izao fotoana izao indray. Fa nay mandinika ny teninao, ianao ilay loharaninaina, ianao no itodian'ny saina ankehitriny ka mangataka aminao izay amelanao ny fahatsoana sy ny heloka rehetra ary koa ny itenenanao anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe loharaninaina. Nalaina amin'ny Efesiana 5:7-10 manao hoe ary aza ho mamin'ny divay ianareo fa amin'izany dia misy fananaram-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenoina ny fanahy. Amen. Tsy avy amin'ireo fananaram-po amin'ny filàna sy ny fieretam-po ambany no ahitana ny tena faharatsiana marina na ny famelombelomana ho an'ny tena sy ny fanahy. Amin'ireo marary dia maro ny tsy manana an'Andriamanitra sy tsy manana fanantenana. Mijaly izy noho ny faniriny tsy tanteraka, noho ny fieritreretam-pony misavorovoro sy noho ny fanamelohan'ny feon'ny fieritreretana. Vera izay amikiriny amin'ity fiainana ity ary tsy misy tazany amin'ny fiainana ho avy. Aoka mpitsabo marary tsy hanam-po ahavita soan'izy ireny amin'ny fanomezana azy fananaram-po manaitaitra sy maivamaivana. Ireny nefa ozona teo amin'ny fiainana. Ny fanahy noana sy mangetaita dia mbola hitohy-noana sy angetaita ihany. Raha mbola tsy mahita ny mahafa-po azy eto izy, vao fitaka izay misotro amin'ny loharan'ny fifalian'ny fitiavan'ny tena. Loharano tokana ihany no iavian'ny fiadanana maharitra sy ny fitsarana marina ho an'ny fanahy. Ny amin'io no lazain'i Kristy raha miteny izy hoe mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entina fa izao hanome anareo fitsaharana. Hoy izy koa manao hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomezana izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Dia io fiadanana io dia tsy zavatra izay omena ka misaraka aminy. Ao amin'ny Kristy izy io ary ny azahoantsika mandray azy dia eo amin'ny fandraisana ny Kristy ihany. I Kristy ny loharaninaina rehefa ny tanamasoandro ny fitiavan'Andriamanitra no manazava an'ireo hevitra hamaizin'ny fanahy dia hitsahatra ny hasasarana tsy misy fitsaharana sy tsy fahitana fahafanam-po ary fifaliana maravo no hanome tanjaka ny saina sy fahasalamana ary hery ho an'ny vatana. Eto amin'ny tanin'ny fijaliana isika izao, fahasairanana sy fitsapana ary alahelo no miandry antsika eto. Lalana ho an'ny fonenantsika ny an-danitra, nefa maro no manao ny entam-piainana tonga mavesatra avy eny satria zakainy mialosa ady ny fahoriana mbola tsy tonga akory. Aoka izy ireo tsy ifampifantoka ny saina eo amin'ny sary manjombona izay firoon'ny saina fotsiny fa aoka hibanjina kosa ny tombontsoa efa natosak'Andriamanitra teo anoloana. Aoka atoky mandrakariva fa eo Kristy ary mitantana antsika amin'ny fotoana rehetra, mankahery antsika ary tsy mba manome izay tsy zakantsika akory aza. Ka mba ao aminao tokoa ny izany teny izany anio amin'ny fikera mandrakariva amin'ilay loharaninaina dia Jesosy Kristy izany. Amen. Rainay masina tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Toano izahay hifikitra eo aminao mandrakariva ary aoka ny sainay tsy handeha ankoatra fa eo aminao hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.